Eny ary miarabantsika rehetra vahoaka malagasy mpahay-tanindrazana na any toerana na aty am-pielezana rehetra. Tonga dia atao mahitsy ny resaka reny ny zava-misy samy mitsakotsako sy mandinika sy mieritreritra ny zavatra rehetra. Nanao fananina mihitsy aloha tsy nalaza hevitro maly satria ny manao réaction chaud tsy de tsara mihitsy fa maka recul de mandinika. Zao maraina zao vao anao live mifandraika amin'iny ihany fa saingy atodiko manokana amin'ny Assemblée nationale, plus exactement mitodika aminareo député ao androany. Naheno ny fanazavana nataony monsieur Serge Jovial tandroany izay nanaitrany zavatra nolazainy hoe mialatsiny manonanao monsieur Serge Jovial nanao vidéo kely izy niteny hoe nanoratra taminy ny député sasatsasany izay nilaza hoe tsy fantatray akory io olona natolotra ho premier ministre io fa tonga de nasaina hoe io somiavo. Taitra be nahenao le izy averiko ndray hoy te monsieur Serge Jovial betsabetsaka ozy izy ny député nanoratra taty amiko ny aminy hoe tsy fantatro akory ozy izy tsy fantatray akory ozy izy io PM io atolotra PM io fa hoe itia somiavo. Zay le phrase apetrako ambavany le niteny azy monsieur Serge Jovial, izy no responsable any amizay fa mino fa olo dehibe izy ary tsy n'importe qui no iteniteny foana ohatr'izany. Ka horaisiko zay zavatra zay fa tsy no io ihany fa io no nanaitra ny saiko. Isika raha mitolona dia fanovana fomba fiasa fa tsy fanovana lohan'olona fotsiny. Les fomba fisainana, les pratiques politiques, les fomba fanaovana fitondrana firenena mihitsy no mila fanovana. Le fanovana zany tao antsaitsika de diso hevitra atsika hoe fanovana égale fanoloana anaran'olona. Ny fanovana tsy hoe tarehin'olona vaovao mbola tsy teo amin'ny fitondrany olo io dia vaovao, tsy zany natao hoe fanovana fa le fototra eo amin'le fomba fiasa mihitsy amin'ilay fanovana medivatsika. Ka mitodika aminareo solombavam-bahoaka Madagasikara. Somaro mafimafy de teniko ty solombavam-bahoaka ve nareo sa solombava-mohaka? Averiko ndray, solombava-bahoaka ve nareo sa solombava-mohaka? Manao historika kely sika tsy mandeha lavitra. Ao amin'io Assemblée nationale io no miainga ny zavatra rehetrarehetra rehefa te hanao zavatra. Tadidinareo ngamba tamin'ireny le hoe 73 député izy iny. De fa niteny tamin'izay fotoan'izay hoe inona ho aty inona filaza coalition suédoise ty. Azonareo le coalition suédoise, coalition contre nature. Miaraka tampoka na de tsy tampoka ireo olona tsy tokony hiaraka. Miaraka ny team sy ny mapara tamin'izay fotoan'izay hanongana ny hery rajonary mampianina. Ty tena mialatsiny aminareo zay voatonona fa tsisy hoe j'ai rien contre vous fa milaza ny zava-misy tsika. De niteny tamin'izay fotoan'izay hoe io ndray hoa le pratique politique agasy. Tsy misy déontologie politique intsony na ny kely aza. Coalition suédoise no nisy tam'izany tamin'ny député 73 de hoe tsy maintsy atao ny ampidoboka rajonary mampianina. Tsy miditra lafiny hoe pour sa contre fa le zava-misy. Dia reny moa ny résultat le izy avy eo. Tsy diratsika le izy. Fa ny faharoa, ao anatin'io coalition io de tsy mirespecte ianareo ny vaton'ny olona mifidy anareo.
averiko ndray tsy mirespecte anareo ny vatony olona ny fidy anareo matoa zany fidy andrakoto ao amin'ny antoko x de satria fantatro ny fotokevitry le atoko mirepresente ny opinion ako aveo anefa ianao lany dia iny ianao manao coalition amina antoko izay tsy mirepresente an'le hevitry zay mifidy anao de amiko zany a c'est un traître mamadika ny vato izay mifidiananay azy raha ao amin'ny assemblée nationale ianareo ry honorable et je mets entre guillemets le mot honorable parce que là maintenant je sais pas si vous êtes honorable ou pas. Dieu vous êtes là pour nous représenter. Hainareo ne zany fa tsy hoe kory zany nampianatra anareo fa ho an'ny vahoaka antenanako eto misy olo tena anay dikan'izay ny mandat anareo de mandat mirepresente anay ity zao misy kandray miverina indray le schéma député ianao nofidinay ataoko hoe zahay zato na de tsy tany ary de tsy fantatrao akory za tena manameloka hoe manao miteny anareo député tamin'ny monsieur Serge Jovial anareo sasasasany zany hoe tsy fantatry akory leo la fanasiana soniavina tena mialatsiny afa disoko tanteraka hoe ninona ny fitarena anareo de hoe ianareo zany manao sonia olona tsy fantatra ninakena tsy fantatra de nataonareo le sonia satria ve ny groupe parlementaire anareo eo ndray le izy zany io ny tiako atovavana zany tonga de le système misy nao takeko za zany ty groupe parlementaire ty lasa mamizaka anahy question na groupe parlementaire zany a no hitondrana ny firenena ekeko hoe misy an'izany lalàna zany coutumier zany kanefana raha groupe parlementaire mitsangana par circonstance amina zavatra tsy ny fanarahana amin'ny vahoaka de aminay trahison anay mifidy anareo donc je mets en cause l'Assemblée nationale, je mets en cause la pratique politicienne de l'Assemblée nationale mampieritreritra ny fisinareo solomavambahoaka nous zany dia niteny ny filoha colonel Michael Lamaly nanao exégèse an'le kabarina io masy misy natao hoe non-dit ao anatina teny ary rehefa manao non-dit manao analyse na exégèse de zao hoe il faut savoir écouter ce que la personne n'ose pas dire mais qu'il veut nous transmettre. Il faut savoir écouter ce que la personne n'ose pas dire mais qu'il veut nous faire connaître. Zany hoe rehefa miainy olona anankiray ao anatin'ny kabarin'ny olona anankiray surtout filoham-panjakana dia mila mahay miaino ny zavatra tsy sahan'le olona miteny kanefa mandefa signaux izy ho antsika mpiaino. Ity le zavatra lazainy filoham-panjakana Mali colonel Michael. Ny fanindrena ny prime ministre zay atolotro anareo eto izy za tsy tena hoe mot pour mot fa akapobeny de manaraka ny lalàna sy natolotry ny Assemblée nationale araky ny fitsipika mpife zany naveriko be de be le kabary de nianao zay parti zay fotsiny to zay c'est quoi ça mety ho diso averenao amiko ary za manaiky rehefa diso de ahitsy fa alefako ihany ny so de mba ilaina ihany le analyse kely ko tsy de manao ty ohatrany tehiteny zany rangaha zany hoe c'est pas de ma faute si cette personne est désignée mais c'est lui qui m'a été imposé. Averiko ndray c'est pas de ma faute raha io no eo ka de aloha petrako aminareo hoe araky ny lalàna araky ny tapaky ny Assemblée nationale araky ny zao de io no de avy moa anao tsy maintsy miteny hoe manampahaizany izy zany hoe tsy maintsy asina karazana
kaingony any mba tsy ho siriky loatra fa ohatra ny misy signal d'alarme zany hoe tsy afa manoatra fa io no izy, io no misy ohatra n'le ankizy ao an-trano hoe milava nianatra ny mpianatra io ny loka eo no izy dadasineny hoe na ina ny alana tsinana de mipetra rehefa tsinana de dana mandany amin'ny chambre an'la ohatr'izay io no misy ka ny tiako tenenina de zao hoe ity assemblée nationale ty ry mpitolona isany mila asina resaka ya tsika zany ny focaliser tany amin'ny président ny république ny focaliser tany amin'ny gouvernement mais ato amin'ny assemblée nationale ato arao ny tantaran'ny firenetsika fa avy eo ny miainga zavatra be deaibe zay mahatonga hoe mila mangatsido fa raha ny fo nanonja maly tezitra sesa tena lasa tsy afa fa nangataka mihitsy aloha ndray alina aloha andinika ivavaka ieritreritra anao analizy de izay avao ny teny manaraka an'izay za zany tena mahita hoe mampieritreritra ny efficacité an'ity assemblée nationale ty za zany mangataka io moa fa rano raraka tany tsy azo rofina na mety rofina ny tsy haiko anjaran'ny président no mbola nazava amitsika sy hoe qu'est-ce qu'il va en faire fa mitodika aminao monsieur le président mon colonel ny mandat populaire tompoko tsy maharitrela raha ohatra ka tena sanatria zay ka zay le scénario misy fantaro ny olona azonao antoka iconfiena resaka hoe ahoany reo assemblée nationale reo za zany miantso ny Gen Z, Gen X, Gen Y, Gen je sais pas qui ny tolom-bahoaka ny tsy manaiky lembe na sisisa mila manana texte atsika hoe mila refondation ny assemblée nationale mila atao ahoana ny restructurena an'io antenimera-pirenena io antenimera-pirenena io mihitsy ny tena mampieritreritra ao mihitsy no cheval de Troie voilà j'ai lâché le mot zany tena zany voalohany teto hoe cheval de Troie sasa moa miteny zaba manakitaba pasteur misy fotoana nitererana zavatra rehetrarehetra io assemblée nationale io ny cheval de Troie dikan'izay zany io no mila dinitsika mpitolona ahoana ny atao amin'io assemblée nationale io ahoana no atao amin'ny fomba fiasa ao tena mila ivere tena refondation mihitsy ny texte tsy haiko miantso anareo manampahaizana ao izay mahay ny amin'ny lakalalana fa tena tsy manjary le fomba fiasa amin'ny assemblée nationale olona telo sy efatra sy folo sy zato veranga no mikonikonany amin'ny hôtel sy restaurant de itsika mianakavy no zakany vokany hanao tatitra aminay hainareo rehefa hoe misy lalàna ty napakareo sy namboarinareo sur mesure fa tsy miconsulte anay anareo alohanareo hiproposer olona na hiproposer zavatra tsy mipetraka ny fifampitokisana eo amitsika rupture de confiance entre le peuple et l'Assemblée nationale za tsy miteny député rehetra manan'izay fa misy an'io fuite d'information io na député maromaro vitsivitsy nakany amin'ny Serge Jovial na tonga hoe za tsy andao anaovana live zany hoe suite le zavatra maly farany sy janona ela aho za nahita eto zany mila manaiky koa tsika rehefa misy jiso avy aty amitsika tsika lazaiky eto zany tsika vahoaka erreur capitale nanajanonana ny tolona teo amin'ny 13 mai janona am'izay ny tolona fa efa vita non mila mitazomina le pression fa vo tsy misy le pression populaire de ny relâché am'izay ny garde io zatsy miteny hoe tsisy teo faly andany andro eny amin'ny 13 mai ne fa ilaina le mitazona le pression populaire ampasahivona ny mpitondra sy zay rehetra tonga fa c'est nous les patrons mais pas eux c'est nous le peuple qui est le patron
de nefa raha vao le patron zay masy mafona tomboky tsy manambaly atsika gasy fa zany toetsaitsika gasy rehefa nareo zao mampanao asa le trano any hoe miantso maçon ianao le ty baboary le sy ty gabone ty mialatsiny amle ohatra gabone fotsiny a io soma io ny vato io ny fasika baboaro io a zao midosageny io tsy mijery eo ianao mandrapavitan'io gabone io cyclone akory fa mety rivotra mitsotsoka kely fotsiny de mirodany gabone io satria angalarany fasika angalarany soma ny dosageny soma tsy tsy maintsy arahamaso mandrapavita an'le gabone mandrapanaovako ese an'le gabone andrasy lo andramako ty gabone ty raha tena zay vao miteny hoe merci zala ty karaha manisany a baibay amanaraka indray sika gasy ma tsy efa nipotehina de tsy maintsy arahamaso malheureusement tsy mifampatokotsony tsika za aloha mialatsily aminareo fa on ne signe pas un chèque à blanc efa teniko teto zao nous ne signons pas un chèque à blanc hoe ty siny de matoky anareo a olona tsara non olona tsara izy d'accord olon'andriamanitra izy d'accord be de be ny louange nataonareo teo ho toy zao ny olona io tsy hany ny problème tsara ve le olona ratsy ve le olona mpivavaka ve le olona mpiandro ve le olona fiangonana ve tsy hany mila raha maso izy na izy zay ihany mba tsy hananany fakapanahy hanaonao fahatany ka izay mahatonga am'teny hoe erreur ho anah manokana aloha erreur fatale ny nanajanonana le teo amin'ny 13 mai mandrapitsangany gouvernement farafaratsiny ka io vo ny lasitsika vo ny tena hoe aloha hijanona lay 13 mai fa mba miverina ny andavanandro am'izay a io izy io tsisy pression populaire ntsony fa samy manao zay reviny mialatsiny am'le terna ka erreur atsika ty amin'ny vahoaka aloha iny hoe aona efa c'est fait fa tiako tenena amy sisa ahitsio zay natongananao an'lay sazany eo tamy maraina zay mpanaraka ny page hoe ny devoly io ane raha olona ka mbola tsy teraky ianao de efa nisy izy c'est le père du mensonge rainy langa io hoe maranitry hoe sanatry midoka devoly tsy any le izy fa tiako tenena amitsika hoe tsika milalao devoly milalao aretiny me sous-estimer l'adversaire mais c'est quoi ça efa nitena hoe je suis pas de cœur à faire la fête nasitsika ny olona ato misoko mangina manao ny ataony eo amizay inanao ta tsy naposo diso fa natonana mais voilà anatrao manaraka zany aza malaky mifitotoreboka aza malaky manao fety afaka manao fety ana tanàna any nareo tsy maninona tsy hitako ny olana hoe misy sasa zao de anao fety zay toatrano zay menakafy tu vois d'accord fa tsy mirelaché ao anatina mbola ao anaty course atsika zao fa on n'est pas encore arrivé defa misy mi se permettre sady mipetrapetraka maiky any am plage misotro champagne mifokasy gros cigare attends tsy matimaty fatany angamba ny reny olona teo reny tsy matimaty fatany angamba ny reny havatsika teo reny non zany marary any haiko donc io assemblée nationale io assemblée nationale io zala mila sina resaka tena manahira io assemblée nationale io manahitra mihitsy ary todika aminareo député zay mba manam-panasy tsy manana an'le atao hoe déontologie amy sisa rehefa sain'ny olona manao soni zavatra tsy mazava anareo a tena anao aminay vahoaka aratsah nareo de mandefasa MP aminay amina ohatra tsy za rery fa zay olona tokony afaka hiteny de amizay nareo protégé hoe so de hoan'ny zalara va mamoaka secret avoay zava miteny foana avoay zao masony olona be de be ny miteny eto hoe transparence io foana le mot d'ordre transparence mbola vo tsy mengakory tsika defa manao trano trano mivory tao ny député ny groupe parlementaire anana miarakaraka mais c'est quoi ça non je suis désolé za tsy misy signé chèque blanc zany mahafinaritra ny pitarika sisa fa mazava be ny teny français les bons comptes font de bons amis za oa de averako foana hoe raha mbola trondro ny loka tsy matoky saka teniko foana zay tsy hoe mifampiahiahy fa tsika zao mbola fragile tena mbola tsy fantatra zay metrahana tongotra tsy hainao hoe ty miara mitolona amiko ty ane mety mpampisavo malemy loaliky
tia miara am'revy amiko eto amy 13 mety eny mety non tena il faut être mety ho zany hoe parano tsy manindra allo zaho parano kanefany en sécurité tozay laxiste avy eo nefany mihinany fatiky ka zay no tsy avotro kely natonga na hoe androany avo anao fanambarana nareo assemblée nationale mila mandinika kely nareo mombanao fa rehefa tena nandinika ny fond problème hatram'izay teto vous êtes responsable en une partie zany tena assemblée nationale tsy nareo rehetra fa lay institution zany mila révisena tsy haiko zay manana compétence ny am'izay fa matoky fa ietsika ianareo Gen Z, Gen X, Gen Y fikambanana tanora tsy manaiky lembenana tsika vahoaka andao brakena amin'ny assemblée nationale andray hoe ahoana io androm-panjakana io teo masika ny présidence foana ny exécutif fa azadiny fa ny exécutif tsy manao zavatra raha tsy efa misy ny législateur ny mpanao lalàna nefa ny le contexte ny mpanao lalàna mampiahy ahy hoe fa aviaiza raha zany teny monsieur Serge Jovial zany ce PM a été parachuté raha miankina amin'ny teny Serge Jovial io ce PM a été parachuté. La question qui se pose, secret de polichinelle, qui a parachuté ce PM? Qui? Je vous laisse répondre. Fanat Sansun Resaka, Faouyawe, Rosala député, Azaton Zantirefti. Tena Azaton Zantirefti, mais la Tina Manon Zanften Zatuzan. Satitena Marar les boykels, Msulten Antanura et PDB zareo mitomany ety amiko aty Gen Z sy Gen X Gen Y le vo fitaka zay pasteur oui tena namidinareo amin'ny raha refatra le zany boyke zay sotratsika naharitra ny aino zay no coup de gueule vo maraina fa dia samy mieritreritra io assemblée nationale io tsy milamina mila dinina kely ny amreo olo reo ny amreo fomba fiasa ao ny fomba fiady ao tena il y a quelque chose qui ne va pas. Zay ary samy tain'Andriamanitra mba soatsika rehetra tompoko. Eno tompoko.